Isan'ny vaovao mbola manaitra ny sain'ny mpijery ihany koa ny amin'izao fotoana izao ny momba ny raharahan'ny Jirama niova fo indray ny mpiasan'ny Jirama tsy mandro seza tsy very tombontsoa izy ireo aleon'izy ireo miara-miasa amin'ny orinasa Symbion izay nalaza be mihitsy mpiasa izay minitsy mahita akory ny ao ambadika fifanarahana amin'ny Symbion Power io ny andindiny. Izahay mpiasan'ny mandro seza dia vonona hiara-iasa amin'ny orinasa Symbion sora baventy narantiranty ny reto mpiasan'ny Jirama niova fo ireto nivadika tamin'ny fitaky ny mpiasa no ny tombontsoa manokana. Ny resaka novizina tamin'ny voalohany dia rehefa tafidreto ny Symbion Power dia ho very asa izahay. Ankehitriny anefa rehefa nandeha ny dindinika isan-karazany dia voafaritra mazava tsara fa izahay dia mijanona ho mpiasan'ny Jirama fa kosa miasa amin'ny Symbion Power. Donc raha fihezina voatazona eto amin'ny toerana misy anay zay ary tsy very asa zay zany ny antondray manosika anay tsy ny salasala nanao andietsika androany ity. Mpiasa niova fo tsy mijery ny tombontsoam-bahoaka masa mivarotra tanindrazana. Mpiasa nasa mivarotra ny orinasam-bahoaka amin'ny vahiny anatin'ny 20 taona. Fihetsika izay ararotin'ny Symbion ho atao fitaovana. Justement, il y aura une équipe de Symbion et ils vont être ici la semaine prochaine. Efa amin'ny herinandro no tonga eto amin'ny teknisianina Symbion hiara-iasa amin'ireto mpiasan'ny Jirama ireto izy ireo. Mahafantatra tsara anti-mility ihany koa izy ireo ataoko fa tsy anansarotra ny fiara-miasa. Il y aura encore une équipe technique sur place qui va travailler avec l'équipe ici. Hatreto tsy manaiky an'ity fifanarahana amin'ny Symbion ity ny mpiasan'ny Jirama amin'ny tokony miandry fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana. Andriamatoa Oliva. Ya, ny rahantsika nahita tokoa fa nisy ireo mpiasa vitsivitsy izay raha hitantsika teo dia nampanaovana fanamina manokana izy nomena t-shirt manokana misy teny anglisy ao an-damosiny. Ny zavatra tianay eto anatin'ny intersindikala lazaina dia tsotra ihany mbola raha-pitsarana mandeha eny amin'ny fitsarana malagasy amin'izao fotoana izao ny raharaha mikasika ny Symbion ifanolana ny orinasa Jirama sy ny varimbon-tsindikaly ary izay no hitaritanay azy hoe na inona fifanarahana vita tany nataony zareo reny dia tsy tianay izay dia tsy manaiky mihitsy nanaovana amboletra ny zavatra tahaka izany ampidirina eto nivon'ny orinasa Jirama. Ny faharoa dia tokony mba hisy ny fankatoavana ny fiandriana ny fitsarana malagasy satria ny fitsarana malagasy zao dia tsy maintsy hitsarana io ninona atao amboletra any ninona fifanarahana manokana any dia mbola eo ny fitsarana ary eto zay dia mbola miantso ny tompona andraikitra voalohany nanao sinian'iny contrat Symbion iny andao ifampiresahana na iny vazaha tonga teo iny ary iny vazaha fotsoditra avy any Afrika Atsimo iny afrikana fotsoditra avy any Afrika Atsimo iny aza ento ty raha misy contrat vita ifanarahana any andao tsy indao ifampiresahana hoe indao jerevana tsy mandoa an'le 4 milliards 600 millions francs isam-bolana ve ny gasy aho zay zany tokony ifampiresahana dia zao ifandresena lahatra fa rehefa mifampiresaka anie dia hita eo zay vokany ary zay zany tena mbola takinay ao anatin'ny varimbon-tsindikaly ny hoe aza kobokobonina ny mikasika ny contrat io ary aza raviravizana sy atanaovana zarazara ao anjakana ity firenena malagasy ity fa tsy eketsika zany fa lasa ohatran'ny tanteraka anie le fitenenana amin'le tenenareo tamin'lo teny vaovao hoe lasa gasy ny ovafo indray reny ny daly ny ovafo nakaizy izy zao mamono miaramila indray mamono mpiaramonina indray izy any ka eto zay dia tehiteny mihitsy hoe sao dia mba tanteraka le fiteny hoe fidina amin'ny ariary sy ny ariary ony malagasy tena mampalahelo any mihaino an'izany zavatra zany ka dia mba ataoko heny ny olona rehetrarehetra eto fa mety misy tsy fidivikevitra aminay sy reny mpiara-miasa reny mety mitombotsoa ny mamay azy dia ny rosoany amin'izany zavatra zany fa ny hoavintsika kosa ao anatin'ny 20 taona manahoana mbola mpiasa ao ve reny mpiasa reny afa-kely taona fa raha zavatra hitantsika anie rehefa raisiny vazaha ohatry reny io ny BTM tamin'izany fotoana zany io ny BVM zao fotoana zao io ny BNI fa herintaona ihany enge nitazoniny teo dia misoloany olo reny rahantsika mihitsy zao jereva any anatin'ny banky rehetra reny nga mpiasa tao anatin'ireny fotoana reny zao fa nasorony daholo ihany dia efa avy eo ny zava-misy Andriamatoa Oliva Andriamatoa Miesta Flavien le reny mpiasa reny zany zao ohatry mihitsy miara-mihobokevitra aminareo ihany tsony zany tsy mihobokevitra tsony zany nareo zao ny ino moa ny vaovao hoe amin'ny herinandro nanomboka le fiaonana eo amin'ny samy teknisiana ny Symbion Power sy ny teknisiana Jirama
inona aloha le antony hoe maninona ny misy mpiasa tsy miombon-kevitra amin'le hoe tsy manaiky an'le fanomezana ny ampahana fitantananao mandroseza ho an'ny Symbion Power, maninona ny ohatrany hoe misy fizarazarana le mpiasa? Eo mihitsy ny andraisako fitenenana mampalahelo ny zavatra mitranga amin'izao fotoana satria dia voazarazara le mpiasan'ny Jirama. Reo mpiasa mandroseza rehetrarehetra reo tamin'ny voalohany a dia niaraka taminay a nanomboka tena mandroseza mihitsy nanomboka nytolona tamin'izay fotoan'izay hoe mandroseza tsy volobe tsy ho amena privé, zay ny hika niarahana teny ary tao anatin'ny 3 andro herinandro ohatrohatran'izay a vao tonga tamin'ny fitokonana le izy ary mbola tsy misy ny ary fitakina tamin'izay fotoan'izay fa mbola ohatrany karazana no misy to fanaovana sonnette d'alarme tao amin'ny mpitantana Jirama no nataonay hoe tsy mety io fampidirana Symbion io a ao mandroseza. Tsy zahay syndikaly no nahita n'izy io tamin'ny voalohany fa raha mahita n'le sary teo tsika dia jereo nge le mpiasy mampalahelo fa miondrika ary zalahy tsy mitsaka fa dia inona loatra ny nahazo atsika namana mpiara-miasa mampatonga an'izao zavatra zao, inona ny nazavaina taminao 20 taona nitondrao Symbion ary voalazany namako teo le izy a fa hoe mbola ao anatin'ny olana tanteraka n'io Symbion io dia mahasaha isika mampiditra n'le Symbion amin'izao dia amin'izay amboletra ve nanaovana an'ity fiainana eto Madagasikara ity, amboletra ohatra n'izao ve izay ve no mahafinaritra atsika hiteraka inona ary inona vokatsoa ateraka izao fa vokadratsy ateraka izao a dia voazarazara ny mpiasan'ny Jirama. Zay raha manao ndreky samboady reto a tia Jirama tiako tia Madagasikara tanindrazako tsy ho amidiko velively ary tsy omeko mivahiny tokony tanindrazana. Ny anankiray tamin'ireo Jirama rehefa nanontaniana ary nahitantsika azy teo fanazavany hoe tsy ambonana hevitra tsony hoe aika izay ity zany a sady tsy voaroaka ho mpiasan'ny Jirama fa mpiasan'ny Jirama foana zay no sady mbola miara-miasa amin'ny Symbion Power fa nga moa zay le ady ny divanareo zany hoe resaka hoe mety ho very asa na mety tsy ho very asa satria zay le fanazavany teny teo zay miasa ihany zany averiko le mpandeha le fanazavany aneny mamono orinasa Jirama ankehitriny ny privé ireo a Symbion raha tafiditra zany Symbion amin'izao fotoana raha tafiditra fa zay mbola hiady mafy a tsy idirana zany Symbion zany ao anatiny mandroseza olo ary ataoko manokana fotsiny momba n'io mandroseza io aneno atao hoe groupe farany ika mbola occasion tena hoe bonne occasion ary mora amboarina mihitsy zany a dia hosahatsika very namana mpiara-miasa no amen'io ho an'ny Symbion fa raha ohatra ka ny Symbion mahavita dia tsotra manao ohatran'ireo agricole izy dia mitondra groupe izy a ohatra ao farafaratsiny fa tsy zao hoe pièce de rechange ange no amenatsika ao pièce de rechange no amenatsika ao a entiny anamboarana n'io mandroseza io ao anatin'ny 20 taona zao zany ny tena problema atao ny hoe very asa ao anatin'ny Jirama ange tsotra tsy izay le problema eto tsy izay le problema fa hoe mitombo indray a ny fahasairana ny orinasa Jirama mitombo indray ny fahasairana ny orinasa Jirama satria tompokoa misy mitombo anankiray indray zany a ny privé misy an'le Symbion io Symbion io a raha ohatra ny convention hatramin'izay dia mazava be fa reo mitato vola fotsiny anereo vola no laindreo fa mipiasa Jirama ireny izy ireny zany zao mpiasa zany Jirama no ao ny gasoil miditra ao a tsy ny Symbion mihitsy no miantoka ny gasoil tsy ny Symbion fa ny Jirama no miantoka ny gasoil ny pièce de rechange zany mbola mangony fotsiny ary mbola tsy fantatra zany zay fifanarahana eo amin'ny fitonana malagasy momba an'ireo pièce de rechange hiditra ao tena franchise douanière ve niditra ao mahazo fihenam-bidy ve izy ireo manahoana fomba fitoatran'izany izay nangataka fa hoe dia davo le piesy andoa afarana any amin'ny vaksila fotsiny dia vita le
mandro seza mpiasa ny Jirama ihany ny manomanao alay fanamboarana fa am'izao fotoana zany de zao zavatra misy ohatran'ireo privé rehetrarehetra reo a ividy an'ilay jiro any am' Symbion ndray ny Jirama amy vidiny otrinina le 16 zave de mbola ao daholo ve reo contrat ny fanarahana rehetrarehetra mbola ao daholo ve reny le hoe frais fixe 463 333 sy ny isan-karazany sy isan-karazany zay le tena mamono antoka an'le Jirama ary ny tsy nanikena io de mba zao fotsiny hoe fa maninona aloha tsy natao discussion maninona tsy nidina hevitra le contrat fa natao amboletra ohatran'izao maninona natao amboletra ohatran'io de eto mbola averina ray ny tena izay aloha hatreto a tsy resy lahatra mahitsy amin'io Symbion io miantso anao ary mpiasa namana zany ao amandro seza maninona ianao voavidy ohatran'izao maninona tsika no manaiky tamin'ny voalohany tsika mandro izy azy volo be tsy ho amena privé fa rehefa nifampiresahana efa nifampiresahana ary le akanjonareo rehetra amin'ny vazaha dia mena akanjo mangamanga nareo a fa tsy combinaison Jirama nanaovanareo de oatra mamenatra ihany ny zavatra ohatran'izany hoe miova couleur tokoa ngamisika am'izao fotoana eny tsy maninona varoto ny tanindrazana zay mahafinaritra anareo mpiasa ny Jirama ihany tokoa ianareo fa zao fotsiny hoe mba eritrereto ihany namana mpiara-miasa ry mitaranaka faramandimby raha izao no ataontsika rehetrarehetra isan'ny voaretsaka tao anatin'le teboka valo amin'ny 5 na andrasana nisin'le conseil d'arbitrage na hevitra milakamisy moa le izy ny hoe fifanarahana ny antaniko aloha ianao mantsy teo ny resaka hoe ny fifanarahana na ninona tsy ny fampiresahana mialoha fa nga reo orinasa mialohandreo ohatra ny agricot ohatra ny fampiresahana tamin'ny mpiasa tamin'ny nampidirana anazy na ohatra hoe contrat tamina orinasa vahiny hafa ohatrany ahoana le procédure zany reny contrat rehetra reny ary iny le takinay anie takinay ao anatin'ny orinasa Jirama nay intersyndical ao nifindrasa Jirama ireo contrat rehetra eo efa mambolana zao ny lazaina fa hoe efa ho atao audit izy izy zao mbola miampy 20 mégawatt izy mbo manambola ao mbola miampy 40 mégawatt izy any an-tanandrano any de tia koa ny afaka fito volana i Symbion ho no hiditra eo koa atao inona daholo zany izy daholo ny andovo volana zany ny tiana tenena aminao reny contrat rehetra reny ampahafantarina atsika dia afenina ary zany nge le takina am'izao hoe le mangarahara amin'io fitantanan'io lay fahafahana mamantatra tsara inony zao zava-misy eto nivindonasa Jirama zao satria izay ny antso atao zao anatiny zany ny fanamboarana reo groupe rehetra nyteboka valo ianao fanamboarana reo groupe rehetra ny Jirama tena tsisy amboarana ny Jirama any fa velo faty fotsiny ao ny Jirama fa mizakazaka tsika maka neny olona any nefa neny olona araka ny teneniko teo ho faitsika amin'ny fanalafo be nefa tsika ihany miasa ao reo mpiasa ao mandrosesy reo ihany ange no ampiasain'ny Symbionnao io izy io ary zany ny teninay de io izy io ary fa ampiasainareo de andefa teknisianina eo izy ifehy anareo hifehy an'ireo mpiasa reo fa izy nanao ny asa gasany Jirama ihany nge nanao azy ary de miteny aho hoe rehefa mivarotra ny vokany izy akatombony am'zay sa tsy akatombony makatombony ny olona mato mandeha aty amin'ny amanarivo kilometatra aty hampiasa vola izy no leny aty akatombony fa raha mpiasa ny Jirama reo nge raha nijanona mpiasa ny Jirama ny vidinina ny pièce de zalahy ihany nanao ny asa nakatombony ve ny Jirama tsy akatombony ny Jirama zay le tenenay hoe raha resaka contrat dia takina satria obabe ny firenena malagasy obabe ny faharamandimby atao anatin'ny orinasa Jirama ny fandoavana n'izany troso zany fandoavana zany zavatra lafo be zany ary zay ny tonga de nitenenako an'le frais fixe teo fa 4 milliards 600 millions izy 633 millions isam-bolana franc ny ofany alohantsika amin'ny Symbion de fantatr'ireo namandreo ve zany sa efa natoran'ireo namandreo atoroanay ry namana raha ohatra ka efa hitanareo hoe tsy mandotsontsika fa nameny fotsiny ino aho fa afaka mifandresy lahatra tsika amin'izany fotoana zany mety ho resy lahatra zay nge raha ohatra ka lazainareo anay le izy hoe efa tena zay tokoa le contrat fa zay ny tena tadiavina hoe eny ary fity le contrat fa novana indray le contrat fa tsy izy tsony iny zay ny le tadiavintsika zay ny tadiavintsika am'izao fotoana zao fa ny fanaovana amboletra sy tsy fanajana zany fiandriana ny fitsarana malagasy zany de tsy ekenay mihitsy zany fa mbola mitohy ny raha Symbion ninona amboletra atao eny Mandritra ninona banderole hoentiny eny Mandritra ninona fa fandemena nyreo namanay eny Mandritra ireo ninona fanambazana an'ireo namanay Mandritra ireo mbola eny fitsarana
ny raha Symbion rehefa manome daty ny avy ao amin'ny conseil d'arbitrage ary izay dia mbola hiaty varotra mihitsy ny ampisehoana n'izany contrat zany hatramin'ny farany satria tsy ho anao nanjanona fa ho an'ny taranaka faramandimy sy ho an'ny firenena zany ady zany ary ampahafantarina antsika fa le namana teo moa zany laza izy hoe mahazo tombontsoa manokana hono zareo mpiasan'ny Jirama ihany izy fa miara-miasa amin'ny Symbion fotsiny fa zay ery kosa dia milaza izay intersyndical ny Jirama tsy mitaky tombontsoa manokana amin'izao ady sy fitakiana ataonay izao na haninjihana nay sy ampijaliana nay ao anatin'ny orinasa azy zao tsy mitady tombontsoa manokana zay fa ny tombontsoa an'io orinasa pirenena antsika io tombontsoa satria mbola ao aminay ny afo hoe fitiavana an'ity tandrazana ity mbola ao aminay ny afo fitiavana an'ity Jirama ity ka izay no mahatonga anay mitaky amin'izao fotoana izao ary izay zany dia atao fantatra ny vahoaka mpiaino rehetra fa izahay raha mitokona io fahatapahan-jiro io nge tsy fahaizan'ny tantana ny vokatry no io vokatry ny tsy fahaizan'ny tantana io efa tokony fantatra ao dieny aloha fa ho avy izany mahitany zany efa androany dia efa fantatsika fisy mahitany amin'ny heritaona ka raha misy zavatra ilaina amin'ny heritaona dia tsy voavavy mandritry ny heritaona fa iandry potomoto ve zany mahatonga ny jiro tapaka any amin'izao fotoana izao ary hatramin'izao mbola tsy mahavaha olana foana ny mpitantana eo anivon'orinasa Jirama azy nitakia ny mpiasa ny Jirama hoe tokony hiala ny mpitantana tsy mahavaha zany délestage zany fa izay efa milaza fa vitanay mpiasa ny Jirama io ary mbola tenenina eto zany fa mbola vita ny mpiasa ny Jirama io fa tsy hitanareo aho fa nao any avy any velany izy tsy maintsy izy mpitazatazana fotsiny mpibaikibaiky fotsiny izy rehefa tonga eo fa izy ny manao ny asa mpiasa ny Jirama sy ny gasy ihany manao an'io teknisianina gasy ihany manao an'io ka ny antso ataonay dia tsotra ihany satria amin'izao fotoana izao dia fantatra ny fantatrantsika malagasy fa raha nanao tatotra ny firenena mitsambana dia nilaza fa raha ny fiarikarena ny arikarena fahobe izay tokony tratrarina 5 na 1 tamin'ity taona ity tsy tratra mihitsy satria nanomboka tany vao miarana ny letika itsika nanomboka tany amin'ny taona 13 dia efa niiba ny 13 mbola niiba ny 5 niiba eny izay sa niiba 5 nefa niiba 5 raha ohatra ka miabo 5 noho ny tadiavana zany marika fa mahantra isika firenena malagasy ary tokony ho fehezintsika nefa raha hiala amin'izany tsika ny famatsiana herinaratra fa raha ohatra zao ka nilaza ny GFP zareo any amin'ny zone France fa hoe amorona asa rahetsy ao anatin'ny 5 taona tokony mila zao dia efa mijery an'izany hoe mila fehezina ny herinaratra ho ana orinasa mampiasa olona miisa rahetsy fa tsy rehefa tonga zany zay hoe aiza indray no atao hitady privé aiza indray ary zany nitenenina fa io any mamofopofona ary zany nitenenina eto kolikoly avolenta io zavatra io ao ambony ao satria maninana itsika ary tsy amboarina maninana velony atsika nefa manambola ihany hanofana dia izay no mitenenina ao anatin'ny intersyndical hoe tsia zao ny fotoana fanarenana ny orinasa Jirama ty andao areniny ty orinasa Jirama ty fa tsy mbola fasy anankiray ihany io resaka Symbion io fa ny zavatra be da be ao anatin'ny orinasa Jirama mbola mila fanarenana be da be ao anatin'ny orinasa Jirama ary eto dia miantso ny mpiasan'ny Jirama mihitsy satria ny directeur commercial no nilaza nivoaka tamin'ny gazety tribune androany fa ny mpiasa vokatry ny fatiatoka ataon'ny mpiasan'ny Jirama sy ny alatra ataon'ny mpiasan'ny Jirama dia mahatratra 10 miliara hony any anatin'ny gazety tribune any miantso ny mpiasan'ny Jirama zahay amin'izao fotoana izao ary miantso ny tompona ndraiky anatin'ny orinasa Jirama zahay ampiaro ny lalàna misy ao amintsika amin'izany mpiasa manodikodina zany amin'izany mpiasa manao mambotsy ny orinasa zany fa manana ny rafitra n'izany tsika anatin'ny orinasa Jirama ary miantso ny mpiasan'ny Jirama azy tafiditra ny anatin'izany zao dia efa mba hajanona zany zany mba tianay ho fitiavana nyty orinasa Jirama ty hoentina ampitaina amin'ny namana rehetra ary eto izahay dia te hiantso mihitsy anareo vahoaka-mpanjifa fa ny fahatapahan-jiro amin'izao fotoana izao dia tsy vokatry ny fitokonana naritra ray volana izay resantsika mihitsy zay mpanjifa zay rehefa aveo fa milohan'izay aloha nisy asany samy nanatrika an'le médiation sesy nareo tiako antanina mantsy hoe nisy an'le médiation maromaro ohatrohatry ny ahoana marina ny zavatra nisy tao anatin'izay fifanantonana fifampiresahan'izay satria be da be no mitsikera hoe be ziriziry loatra le fa rimbotry syndikaly azavaina aloha le izy namana nandrianina izaisa efa rimbotry syndikaly tsy resaka miziriziry zany no ataonay amin'izao fotoana ny ataonay dia ny fanarenana refondation totale ny Jirama iny doléance iny aneny namola volana iny eny tsotra tamina
assemblée générale mpiasa tamin'ny 17 juillet izy iny raha namoaka 35 points a izahay tamin'izay namoaka 35 points 37 points dia nisy 25 noentina teo anivony fitantanana tao anatin'ny Jirama tompona ndraiky teo anatin'ny nasa Jirama inona mahatonga azany zavatra rehetrarehetra tsara io 10 teboka io raha niona tamin'ny direction générale zay rehefa nanao ny négociation dia hitanay fa ohatra mivalibirangina ihany nataon'izy ireo tamin'ny fahamaliana an'ireo doléance ireo satria tao anatin'izany tao ohatra mivonjitavanandro ihany ary hatramin'izao ary a dia tsy misy mihitsy hoe valitena tsy misy mihitsiny ka apetraka fotsiny hoe filamban'ny ahoana motompoko filamban'ny ahoana motompoko le izy ny filambaniny dia tsy misy mihitsy satria ny antony a fanarerana le Jirama amin'ny lafiny fitantanana aloha natao ao satria misy tsapanay fa misy kolikoly ao anatin'izy io misy ny gaboraraka ary zavatra misy any zao dia hoe araka n'le lalàna 98/032 io a zay ho lasa amin'ny privé tanteraka ange le production zany zao taninarivo zany zao dia fa Symbion tafiditra indray atao tantely hafa drakotra le Jirama ary tsika nahita teo lolo teo a fa nisy reo tompona ndraikitra ny Jirama ange tafiditra tany anatin'ny biankoly aiza ny toy an'izy ireny hatramin'izao dia zay eto mbola miteny fa miroapitantana amin'izao fotoanareo ihany koa mbola misy zavatra taony ao anatin'ny orinasa Jirama io zay tsy mety ka nyteny namako teo hoe mila n'le inspection d'état ary tao anatin'le médiation tery amin'ny 67 tao amin'ny ministère de travail dia efa nisy mihitsy zany hoe audit externe en direction exploitation électricité izahay satria eo amin'ny production électricité eo mihitsy ny tena misy problème le fividianana groupe tsy nanaraka ny tokony lalàna amin'ny mifehin'ny passation de marché ara-dalàna reny zavatra reny fa ohatra ny akabetsahany dia marché de gré à gré daholo tsy nisy zany concurrence akory tao anatin'izy na comparaison de prix ny miompampana loatra ny fitaterana reny zavatra reny amin'ny akapobe zany dia io 10 teboka io a dia natao teo anivon'ny orinasa Jirama fa misy teboka sasatsasany zay meko ny namana Oliva manazavazava azy antsipriany fa amiko zany dia hoe zay tsy miziriziry zany zay fa ny problème eto le mpitondra ny orinasa Jirama mihitsiny tsy avy ifampiresaka aminay ka rehefa tsy mahavaolana ianao miala tompoko zay ny mety zay indrindra mantsy le milohan'ny andraisanao fitenenana zay indrindra mantsy le itsarain'olona ty velany mahita hoe ny farimy syndikaly mila vany satria ny ampindray le tateorina ny ampindray le fitekina hoe miala ny mpitantana nareo moa zao ny seraseranareo mivoy an'le hoe tsisy mahavany olana fa tsy any amin'ny ny filoha sisa ny filoha era-janora mampianana sisa satria hoe mitakinareo fialan'ny mpitantana zay foana zao am'izao no serasera isaky ny tokony ianareo ia voalohany loha raha miteny hoe misiriziry midika ny teny hoe misiriziry a dia tsy mety miova fa lay toerana nisy azy teo ihany ianao teo no miteny hoe 10 nisan'ny teboka firy sisany tonga any amin'ny conseil d'arbitrage 20 raha ny siriziry zay a dia 10 ny ainga tany amin'ny voalohany a dia 10 tonga tany amin'ny conseil d'arbitrage fa tsy misiriziry zay fa misy fova zany ao raha atao apahany zany 20 a sy ny 10 sy ny 20 zany a efa apatelony ny sisy zany tsy misiriziry ny kiasy zany fa mifampiresaka ary mifandanina tsara tahaka izany koa ny tany amin'ny ministère 12 anie napetraka tany amin'ny ministère dia efatra sisy fa vovany ambon'izay misiriziry ve zay raha nisiriziry zay dia nijanona 12 eo fa efa efatra sisa no miakatra any amin'ny médiation indray ary fatelo itenenanay fotsiny hoe misy mantsy zay fitenenana misiriziry zay amin'ny fitenenanao teo hoe ohatrany miampy ny zavatra fitakina ny fitakina ao anatin'ny fitakina faobe tahaka ireny
rehefa mametraka ny fitakiana any ambolohany ianao tany amin'ny fahafito ny volana aogostra sy fahafito amby folo ny volana jolay tany zay nametraka an'ireo dia tsy azo tsy avelany lalàna mihitsy ampina iny ampandehanana fa zay tany amin'ny voalohany ihany a no entina hatramin'ny faraka tsy azo ampina tsy nisy zavatra nampinay ao tsy zavatra nampinay ao fa ny zavatra ny miteny ny tsy mety ve dia raha zay na fa miziriziry zay tsia ny ao anatin'ireo ndraika fitenenanay tsy mety ao anatin'ny orinasa Jirama sy ny manandrifin'ny ministera fitenenanay tsy mety ngeny anao ataonay hoe zany Symbion roapolo taona zany ve apetraka eto hoe tsia fitenenana tsy mety zany fa tsy miziriziry zany ary zay zany tianay mba ampitaina mihitsy amin'ny vahoaka hoe raha io zavatra tenenina io dia tianay hoeninareo tsara fa tsy nisy nampinay ihany fa raha nitaky zay fialan'ny tompona andraikitra tsy mahavaolana zany zany dia itsika any zao ray volana zao ny tokony ampiasan'ny Jirama nanomboka fahavolo ny volana aogostra zay ny tokony tsy nisy fanapahan-kevitra tsy isy fandraisana anjay andraikitra tsy nisy zavatra natao ny zavatra atao zao dia itony ny antony natonga nay mitondra nytony dia mba ho hitan'ny olona hoe misy fanampianam-bava ao na mpiasana herim-pamoretana nodikaina ny lalàna amin'ny fe misy eto Madagasikara satria raha namoaka note de service ny direction générale manao hoe tsy azo anaovana fihetsiketsehana ny toeram-piasana ny Jirama dia mandika lalàna nge zany ny constitution mamea lalana atsika anio hevitra ny code de travail mamea lalana ny mpiasa hitokony rehefa miakatra eo amin'ny médiation ny olana tsy voavatany amin'ny dia fa afaka omeny lalàna ny code de travail alalana hitokona ny mpiasa dia tak'izany koa ny convention collective ao anatin'ny orinasa Jirama manome an'izany alalana zany dia note de service ve dia mahafaty ny voalaza anatin'ny constitution note de service ve dia mahafaty ny voalaza ny ao anatin'ny code de travail na mahafaty ny ao anatin'ny convention collective tsy samytsika rehetra anao ka amaly tsia mivaliny ka izay zany tenenanay hoe izao zao dia izay zany no ampiasaina amin'izao fotoana izao ny herim-pamoretana satria ny zava-misy zao dia miaramila indray ao anatin'ny toeram-piasana fampiasan'ny Jirama lasa eny an-dalambe mitokana ary zay indrindra fanosena ve zay le tenenay hoe fanosena ny samborana ny mpiasan'ny Jirama ve zany zavatra atao zany ary zay no mahatonga anay namatotra ny tananay raha nanao conférence de presse afaka maly hoe fanosena anay ho samborana ve zany tsia mindra efa tsy zany fa le mandika lalana zany dia fantatray fa ho tsarainy tantara eo foana fa izahay mpiasan'ny Jirama dia miantso mihitsy mpiasan'ny Jirama fa mbola mitokony zahay mpiasan'ny Jirama amin'izao fotoana zao anatin'izay resaka fitokonan'izay any ny antony namohanany noty iny raha ny fanazavana azo vampitantana le hoe nisy an'le bomba vita tanana teny Ambojatovo dia hoe tsy azo anaovana fitokonana ntsony ny toerana rehetra any Jirama anareo zany amin'izao mbola mitoy ny fitokonana azonareo azavaina ve zay zavatra nisy teny tao anatin'izay teny Ambojatovo zay mihitsy iza daholo ny olona afaka miditra ao anatin'ny ny bomba naterina teny Ambojatovo dia izao zava-mitrango izao mantsy dia tonga dia raisinay ho fanendrikendrehana ny mpitokona satria nahoana lazaina fa matoa tsy navelona venao niditra anankoatsony ny mpitokona dia ny mpitokona zany nolazaina fa nanao an'iny dia mpitokona ve dia andratra ny namany mpitokona ve hamono ny namany tsy angamba ny valiny amin'izany tsy afa-ty aminay mpitokona mihitsy zany ny tokony valiny ary amin'ny lalàna amin'ny fe sy ny vineny amin'ny fitsarana dia misy mihitsy natao hoe présomption d'innocence mandra-pivoaka ny fanadiadiana misy ny filazana hoe raha mbola tsy meloka ny olona anankiray raha mbola tsy hananao profy ny olona anankiray dia mbola tsy meloka izy zany fa ny zavatra natao any tonga dia nifaritana hoe zahay tsy mahazo miditra ao satria zahay no nitondran'izany ary tsy teto ihany anie no nisakanana ny mpiasa tsy tokony nasiana emorekta ny anatin'ny orinasa Jirama tsy teto Antananarivo ihany anie natao ohatran'io fa ny mifaritra koa amintsika miteny zao ny any mifaritra koa nge natao an'izany ka izay ny tenenanay hoe tsia tsy mety zany fa mbola ho tsara ny tantara zany ary zany mahatonga le antso amin'izao fotoana izao amin'ny sofina rehetra na ny eto toerana ny anivelany hoe misy fanitsakitsahana ny fahafahana sy ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara amin'izao tsika miresaka izao zany nanaovanay andreny hetsika ireny momba ny mpanjifa tsidika eto le hoe resaka mampitaintana ny mpanjifa zany amin'izao le resaka hoe
ty resaka facture sy resaka relevé ty miangona be le vola misy afaka andriamato lesta flavia afaka manome fanazavana mba hampatony le mpanjifa ve nareo fa rivotsy syndikaly alohan'ny dirako amin'izay aloha dia aleo mba mena antsika mpanjifa ihany hoe mampatonga anay a manao azao fitokoana zao a dia ny fiarovana an'ilay orinasa aloha voalohany ary ny faharoa ny tsy fivarotana tanindrazana satria zao famomezana Symbion ny roapolo taona ny Mandritra zao a dia fivarotana tanindrazana aminay mitodika amintsika mpanjifa ako tamin'ny voalohany a raha nanazavy zay mbola tsisy an'io Symbion io sepotra tanteraka le orinasa Jirama nanomboka tamin'ny taona 2009 ny tany efa mivoaka mena raha filaza azy mivoaka mena zany moa zany négatif moins 236 milliards ny fatiatiko ny Jirama tonga taty amin'ny taona 2014 izy a dia tafakatra moins 286 milliards mbola tsy toa Symbion amin'izao fotoana zany a ampina Symbion zay tsy hoe Symbion ihany ny problème anay tsy ny Symbion ihany mamono atoko ny Jirama io fa reo fividianana herinaratra amin'ireo fournisseur de énergie rehetrarehetra Unelec tafiditra ao Agricot tafiditra ao Symbion zany ty tafiditra ao mitombo zany an'le le fatiatoko ny Jirama ary tsy ho tafarina mihitsy le orinasa Jirama raha izao no mitoy tsy tafarina intsony zany io fa zavatra mampalelo anay fotsiny dia zao hoe tsy vonina mihitsy ny fitonam-panjakana anao programa mazava entina anarenana ny orinasa Jirama fa ny tsy fisim-bola foana ve tompoko no aminona ny orinasa ohatran'izao tiako marihana dia zao raha ohatra ka tena nanana programa matipaika ny ministère dia tsy tonga amin'izao zavatra zao tsika satria io Mandritra io nge azadino efa tamin'ny volana May izahay a no niady an'io Mandritra io tamin'izay izy no efa saika omena vahiny fa niady izahay dia ankehitriny izy a dia mimena Symbion indray raha ohatra zany ka tamin'izay fotoana zay nefa nisy programme matipaika napetraka ny ministère hoentina anaovana ny redressement ary misy an'le 2014 programme 2009 jusqu'à 2015 iny napetraka tsika fa zay programme zay tena mamaritra ny programme natao tamin'ny latry orinasa Jirama io ary novelomina dolidoly ny groupe ny Jirama ngeza be zay maty anisany io varsila Mandritra io anisany tafiditra anatin'le programme fa le tsisina vola ve ivarotana le Mandritra ohatran'izao aveko iny le mpandeha indray io Mandritra io tompoko tamin'ny taona 2008 nazo ny tonga teto ny varsila nanao an'izy io 5 taona zany ny varsila teto 2013 dia rehefa lasa ny varsila azony Jirama am'izay zany 2013 roa taona zany nazahoany Jirama zany hoe araka le nteneko tamin'ny voalohany taona mbola ary azo le Mandritra pièce de rechange ao amin'ny problème an'io dia varotana amin'le Symbion le Symbion zany tsy mitondra nininina mihitsy zay tena mampalahelo hoe tsy mitondra nininina mihitsy io Symbion io eto fa dia mitondra pièce de rechange fotsiny a dia mampiasa andro namanao Mandritra reo technicianina Jirama reo zay fotsiny nataony ao anie dia zay a no mba tiako marihana ihany hoe ho atsika malagasy a manaitra ihany ny zavatra misy amin'izao fotoana tompoko mampalahelo anay hoe maninona zavatra mbola any amin'ny tribunaly a dia atao ambiletra ohatran'io averina ihany zay momba le facture teo tompoko mitokona ny mpiasan'ny Jirama amin'izao fotoana mitokona tokoa ny mpiasan'ny Jirama dia misy tsy fandehanana asa zany a anoany ny facture ny Jirama dia mametraka anareo mpanjifa ako a fa raha ohatra ka misy mpiasan'ny Jirama tonga any aminareo maka index maka le tarimarika ao amin'ny compteur dia arao izy ireny tena arao miaraka mamaky an'le index amin'ny compteur mihitsy ianareo a
dia iny no entiny any amin'ny Jirama. Zay foana zany ny fanaovana ary fa manara loatra zay mampianatra antsika eto amin'ny fomba fanaovana ny relevé ireny. Ny relevé mba tsisy ny problème dia ianao mpanjifa mihitsy miaraka an'ilay mpiasan'ny Jirama mijery an'ilay compteur. Dia zay tarehimarika hitanao ao no hifanarahanareo dia zay no anaovana an'ilay hoentana any amin'ny Jirama. Amin'izao fotoana raha ohatra ka tsisy an'le releveur ozy zany le mpanao relevé d'index zany dia anao mpanjifa tena mahatoky ianao fa io le tarehimarika amin'ny compteur anao iny no entinao any amin'ny Jirama raha ianao no mitondra azy. Dia amin'izay fotoana izay zany dia tompona andraikitra ianao mitondra azy any amin'ny Jirama amin'ny facturanao izay mivoaka eo. Fa zay eto tena amarika fotsiny hoe mandritra an'izao fitokonan'ny mpiasan'ny Jirama zao marina tokoa moa fa tsy mandeha ara-dalàna ny asa fa rehefa avy eo izahay rehefa miverina amin'ny normal zany ny asa dia misy an'le hoe moyenne arak'izay foana ny teneninay misy an'le moyenne de consommation fantatra ireo fantatry ny Jirama ny moyenne de consommation antsika tsirairay satria na iny relevé antsika iny fotsiny azy ny fiche de relevé le ao amintsika iny le livret d'abonné iny dia ahitana le tarehimarika dia tonga dia mahita iny izao ny laninao isam-bolana dia manao moyenne izahay fa izay akory tsy tonga dia manao an'le cumul de consommation hoe zay tarehimarika nanomboka tamin'ny grevy dia ny tarehimarika no alina dia izay no ataonay moa tsy izay no izy fa zay mantsy le atahorany olona aza matahotra nareo fa zay nitondratsika azy ary edikevitra le izy négocier hifanarahantsika zany ny indexa zay mitrango eo hifanarahantsika mpanjifa tsy ny Jirama satria nandalo crise amin'izao fitokonana izao ny asa zany dia izay koa amin'izay fotoana izay tsy maintsy mitsinjo anareo mpanjifa fa afaka mifampiresaka tsika amin'izay fa tsy asiana olana ohatransika hatro aloha le resaka mpanjifa hiditra amin'le resaka fifanarahana na orinasa tsy miankina sao dia kosa inina vonoana tompoka le hoe orinasa mba hanomezana azy vahiny mihitsy satria ny malaza be dia hoe privatisena ny orinasa sao dia mba hany amin'ny privatisation kosa ara ny vahaolana tsy nisy firenena rairay azy eto amboniny tany manome tantanany privé izany herinaratra amin'ny taniny zany satria miankina amin'io ny fiarikarena rehetra eto amin'ny firenena dia mino aho fa tsy zany ve nao anatiny nefa ny zava-misy dia nitenenina dia tsisy privatisation manao taratasy an'izany mihitsy ny mpitantana tao aminay fa ny zava-misy nefany dia zao iarahantsika mahita zao fa ampidiriny eto daholo ny groupe privé rehetra ary miteny amintsika fa re Symbion nyteniteny reka tsy vahaolany mahitany zao le izy fa mbola afaka fito volana ozy zay vao vitany io afaka fito volana ny androany zany dia manisa volana efatra amin'ny taona manaraka tsika ny volana avril amin'ny taona ambony zany kanefany ireo nampidirina ato anatytsika ireo misy nanaovana contrat voaingan'ireo misy telo taona voaingan'ireo dia iny dia atao inona izy zany rehefa avy eo rehefa vita le fito taona dia atao inona izy zany le ambin'le telo taona zany le tiako tena itenenina hoe mila fampiresahany zany ary zany tena fampidirana ny firenena malagasy ao anaty kizo mandohan'io ny anao eo vita zany zao raha ho vita io anatin'ny fito volana raha ekeny zany ekeny ny fitsarana fa hoe io ary zany fa dia efa tsy maintsy ho ekeny io raha ho ekena hoe dia fito volana vita izy zany amin'ny volana avril amin'ny taona ambony vita izy amin'ny volana avril reo nampidirina ho maly sy afaka maly rehetra reo nefa telo taona dia manomboka amin'ny volana avril malaka tapitra le telo taona tsika zany mandoha foana ny volan'ireo mandoha foana ny ofan'ireo ninona voakan'ireo dia tsika foana ny mandoha ofa dia inona zany fitantanana zany zany le teneninay hoe fitantanana tsy mangarahara fitantanana gaboraraka mahasepitra ny orinasa io zany fomba zany ary zany rehefa mitohaka ao ny volan'ireo tsy voaloha avatiny fotsiny reny volana io dia lasa ny orinasa Jirama izy ny miahaka eto ny firenena malagasy ny mpiasa Jirama mety mbola misy ho tafiditra ao ihany fa izay aloha dia efa tsy ho tiany satria zay mety ho mafilony filaza azy mety mahalala mety mahafantatra kely amin'ny tsipria ny zava-misy dia mety tsy ilainy zany takany amin'ireo amin'ny zava-misy tamin'ireo zavatra rehetra ny privatisena teo ireo ka izay zany eto dia tsy mbola manaiky
ary tsy manaiky ary tsy manapotokevitra manaiky an'izany orinasa mpanjakana Jirama zany a homena ny privé atretra de tsy manaiky an'izany fa mbola miantso ny fanjakana zay am'izao fotoana izao raiso ny fanapahan-kevitra andao avotany ty orinasa Jirama ty fa eto izahay mpiasan'ny Jirama vonona misy 5 mianadahy zay mpiasan'ny Jirama vonona zahay misy vitsivitsy reo tamandrosa izy ireo mety mitombotsony mety na mahay azy tsy maninona tsy manome tsiny anareo zay raha zay ny fantatrareo fa mety fa zay kosa eto tsy omandrosa izy ariry ny vaolana tsy aoriry ny olana tanaty orinasa Jirama ary tsy voavay olana io fa ho an'ny firenena malagasy ny Jirama manerana ny Madagasikara ireo toadrano rehetra ireo efa 100 taona ny eo ary io zay nefa mbola mandengy reny dia atsika nefa reny izany ao mpiasan'ny Jirama eo ary zay zany tena tiana tsindrina ty ampamananana fizahay eto izay mpiasan'ny Jirama ny an'ity syndikala indrindra dia milaza fa mbola vonona ny ady hevitra andresy lahatra ilaza zay mahatsara hitondrana ny orinasa Jirama ty fijerin'ny mpiasa ary tokony ainga avy amin'izay ny fanatsarana hoentina ny orinasa Jirama. Mamaraparantsika meko minitra vitsivitsy avy ngamba nareo andray matony Sta Flavien raha mba niangaviako ianao resaka manokana n'le resaka hoe conseil d'administration sy ny momba ny fitohizan'ny fitokonanareo zany zao reo efa sakanana le conseil d'administration flakevy fitantanana moa zany io a araky ny lazainay tamin'ny voalohany a dia tsy mazava zany ny andraikitra ataon'ny mpitantana orinasa Jirama misy ny direction générale de misy ny conseil d'administration a ary misy ny ministère de tutelle iza marina no tena manao manao ny tena asany tsirairay ve izy ireo raha marina ny conseil d'administration a dia manome conseil le orientation zany a ny manao suivre ny orientation globale le plan d'action ny Jirama ny conseil d'administration fa ny direction kosa direction générale dia mpanatateraka zany ny direction générale ny zavatra misy ao amin'ny orinasa Jirama zao dia mifanitsaka le izy samy manao ny asan'ny Jirama daholy na ao amin'ny conseil d'administration na ny direction générale zany hoe mifanitsaka zany ny asan'ny conseil d'administration sy ny direction générale mampatonga anay miteny hoe rehefa tsy mahavaolana ry zareo a dia tokony samy metra-pelana aloha ny tiana mitenena am'izany dia zao ao anatin'ny orinasa Jirama io ny tianay zany dia hoe mba tena teknisianina mihitsiny ny tokony tantana ny orinasa Jirama io aloha zay voalohany ny faharoa zany conseil d'administration zany okare tompoko mba tena olona mafehy le Jirama no miditra an'izany conseil d'administration zany dia manala tena mametraka le andraiky mihitsiny hoe conseil d'administration a zao ny tokony ataony manahirana anay am'izao fotoana dia zao fotsiny hoe hatramin'izay tokonanay to tompoko efa ray volana mahery zao a conseil d'administration mbola tsy niantso anay mihitsy ny conseil d'administration hoe inona zalahy ty problème mahazo anareo ty direction générale moa taoriana ny médiation fomba mifampiasa izahay ary no nangataka resaka tamin'izay fa ny zavatra nataon'ny direction générale dia io ery fa manao famboretana anay io dia rehefa ohatra ka tsisy mahavaolana ry zareo dia alao mba diovina indrem-pandeha alao mba diovina mihitsiny ananana zany mpitantana tena mahay zany eo anivon'ny orinasa Jirama zay zany no teny avy aty aminay farimy syndical zay to momba ny raharaham-pitsarana sy ny resaka hoe fitohizan'ny fitokonana am'izao ny raharaham-pitsarana dia tsotra mizara telo mazava tsara no nametrahanay a ny fitoriana raha fitoriana ny fitakiana fahoben'ny filaza azy différent collectif ny andehny voalohany izy zay teo a le 5 ny direction générale iny zany zao le mandeha amin'ny alakamisy a fa 7 a ny fitsarana azy sy ty mpitsarana mivokeo ny faharoa dia mikasika le teboka 12 any ministère ireo a dia mbola misy teboka 4 izay mbola tokony andalo médiation any amin'ny direction du travail dia anaraka ny lalan'ny makany conseil d'arbitrage any fitsarana ihany koa raha misy tsy voava ao médiation dia ny fahatelo farany a dia mikasika an'ilay orinasa manokana anankiray fitakina ray
hoe fanamiranay any Symbion Power io le fahatelo zay zany ny lalany ary le Symbion Power zany tamin'ny alarobia teo ny médiation any teny amin'ny direction du travail samy mandalo andreo lalana anankitelo ireo daholo ny olana rehetra rehefa misy ny olana ao anatin'ny toeram-piasana iray ifanolanany amin'ny mpampiasa azy dia zay ny lalandreo zany nefa nandeha zany zao ny andiany voalohany le mitiasika ny direction générale izay ho vita amin'ny alakamisy zany io rehefa mivoaka ny didim-pitsarana rehefa amin'ny lakamisy ny faharoa mitiasika ny Symbion Power ny Symbion Power dia efa vita koa ny médiation zay ny fanatrehana tamin'ny solotena direction générale tamin'ny alarobia teo izay tsy nitondrany zareo le contrat dia tsy naomby ilay médiation satria tsy nitondra le contrat ngeny tany inona moa no fampiresanao Symbion toerina hoe aza ampidirina Symbion satria reto ny hitanay momba Symbion izy tsy mitondra hoe tino izy dia tsy naomby zany iny teo amin'ny médiation ko dia hiakatra conseil d'arbitrage koa izao aorinao miandry mitatiny zany isika mpiasan'ny Jirama ary ny fahatelo dia ny ministère dia hiakatra médiation koa izao atsoatsy zay daholo ny lalany dia mbola ary zay le teneniko teo io dia mbola hiantsonay ny tompona andraikitra amin'izao fotoana izao fa zany rehetrarehetra zany le azonakambana ho iray niaraka teo ny ministère ny direction générale dia niaraka ny fampiresahana daholo ny teboka rehetra dia afaka fohifohy ny fotoana ny fampiresahana fa zao izy mizarazara satria samy nanao ny azy tamin'ny nanao ny négociation ty ihany resahana ozy izy ndany ministère fa tia nikasika anay tia ny anay ozy izy ny direction générale dia lasa zao mizara telo mazavaza tsara zao izy ka io raha-pitsarana io dia izay ny antso ataonay voalohany dia ny rehetra eto amin'ity tany repoblika malagasy ity ny malagasy rehetra dia tokony hankatoa ny fiandriana ny fitsarana malagasy fiandriana ny firenena malagasy ary hiandry ny didim-pitsarana ampahatoniana miantso ny mpiasan'ny Jirama zay itony hiandry zany didim-pitsarana mitiasika ny andehany voalohany amin'ny alakamisy ho avy izao zany ny antso atao faharoa dia ny antso ny tompona andraikitra hoe asio inspection générale de l'État ao amin'io Jirama io ahitana marina ifotony ny zava-misy ao anatin'ny orinasa Jirama io afahana mitondra ny fanafody amin'ny orinasa Jirama io fa raha zao no mitoy dia le teny veziko le teny namako teo hoe ho ravany ny fanjakana miady an-trano satria samy manao nytiany atao ao anatiny ao daholo ny tananyity fanjakana ity mamizy ny fanjakana ao anatin'ny Jirama be dia be tsy ny conseil d'administration sy ny direction générale ihany fa misy tio ny avy any présidence misy ny avariny manao daholo ka izay le tokony ho asorona indray mandeha fotoanan'izao hanasorana an'izany ka zay mahatonga anay miantso ary ny antso farany dia ataonay amin'ny malagasy tia tanindrazana amin'ireo mpanambola malagasy fotoanan'izao andao raha antsika manariny ty orinasan'ny malagasy ty mba hanaovantsika élan national hanaovantsika ezaky ny ty tanindrazana malagasy fa mino fa misy ty tanindrazana malagasy ao afaka manambola malagasy afaka anarina ny orinasa Jirama io hitondra famatsim-bola ao amin'izany izahay dia efa miezaka ny amin'izany ary mampahafantarinay eto amin'ny manjery ihany rehefa ho vita fa efa eo ampiketrehana an'izany eo ampikononkononana an'izany ny intersyndical Jirama amin'izao fotoana izao misaotra ny nandrianina misaotra nareo mpanasy ary mino aho fa enony malagasy tsara sitrapo malagasy ty tanindrazana mbola manana ny afim-pitiavana nyty firenena malagasy ty zany antso ataonay aty anatin'ny orinasa Jirama zany misaotra indrindra ohatrany nisy fantaniko adinao le hoe toy ny fitokonana ohatrany tsy retsaika loatra izy ny fitokonana dia mbola mitoy ny fitokonana efa nanamana maly any angamba teny ambolohany fa ny fitokonana ny manomboka any amin'ny atao hoe médiation mandrapatapotsy ny arbitrage dia afaka mitokona foana avelan'ny lalàna hitokona foana le zay tao anaty constitution code de travail anaty convention collective mamela ny mpiasa hitokona mandra-pahavitany zany raha raha-pitsaran'izany izay le reto miantso raha misy dinika azo ifanaovana raha miantso ny tompona andraikitra hitondra ty aminay raha mitiasika Symbion ohatra ity ny contrat Symbion hitondra ty aminay hoe izao nanaovana nyty zavatra ty zalahy tsy mila miady didim-pitsarana zany rehefa ohatra ka mifanaraka ty amin'ny aloha ny rotonta dia tsy mila didim-pitsarana ohatra ny raha-pitsarana rehetra raha mifanaraka ty aloha ny rotonta dia tsy andrasa didim-pitsarana zany tonga dia miloza izay hoe tonga dia afaka mifanaraka ny rotonta mataonay ny fanarana dia miverina miasa mpiasan'ny Jirama
fa tsy iandrasana hoe iandrasana rapitso raha vakapitso tsy tsy zany mihitsy fa azo atao zany azay no antso atao am'izay manana ny contrat io indrindraindrindra ny tompona ndraikitra voalohany nioviny orinasa Jirama andao ifampiresahana andre matoa tale jeneraly raha ohatra ka izay no zavatra misy de andao ifampiresahana de vita iny olana anankiray iny ny sisary iandrasantsika ny amin'ny alakamisy de vita io. Makasitraka anareo indrindra nanaiky ny vahiny tao anatin'izao Viva événement zao tamin'ity ariva ity tsy hivina hatrany fa andriamatoa Oliva andrian'Allemanana izay mpikamana anatin'ny farimo syndikaly sy andriamatoa Nesta Flavien Andrenekena no nifampiresaka tamintsika tao anatin'izao Viva événement izao.